Tamin'le 1er juin teo nazo demande d'explication tamin'ny ministre de l'intérieur zay manery mangary hamaly fa maninona ony mangala baraka ny manao diffamation, manao dénigrement fanjakana, manao usurpation ny titre hoe mandaté ny synade syndicat des administrateurs civils, manao teny mahery ny première dame, tsy manaraka n'obligation de loyauté envers l'administration, c'est une obligation de réserve. Namaly azy aho maly le 6 zao navaliko azy, tsisy zavatra mitombona zany tenenina zao le monsieur le ministre, fa voalohany indrindra za tsy mila mandavy amin'ny synade zany fa zany syndicaliste, tsy marina zany lazaina hoe ny membre syndicat tsy maintsy mandatena vao mahazo miteny. Exemple tsotra ilasisterana zany misy zay arrêt numéro 70 zay arrêt Olivier Andrenarsata zay efa jurisprudence constante zany hoe ny membre syndicat ny afaka miazira individuellement devant le conseil d'état fa maninona moa za dodony tsy maintsy mangala manda amin'ny synade sady za tsy mbola nampiasa ny anarany synade zany mihitsy hatramin'izay zavatra rehetra nataoko. Fa namarina manaraka à propos ny usurpation io ataony synade ahoana moa ny hitory pour corruption d'état, corruption des dirigeants contre son secrétaire général, satria ny secrétaire général na synade nge ministre de l'intérieur, premier ministre amizao. Or le premier ministre amizao sy le ministre de l'intérieur nge impliqué lalina be amin'ny affaire corruption, sy détournement des deniers publics, zany hoe filambanina zany tsy misy zany zavatra zany. Faharoa à propos le hoe dénigrement sy diffamation, tsy marina nge zany ny antony de tsotra, ny zavatra nataoko de dénonciation, j'ai porté plainte contre certains membres du gouvernement, contre certains hauts dirigeants pour corruption des dirigeants. Dikan'izany sur la base les lois 2004-030 pourtant lutte contre la corruption, izany mitory zany hoe tsy dénigrement ny ataoko, tsy diffamation fa fitorina. Dikan'izany diso zany na le obligation de loyauté, loyauté nge loyal za envers l'administration, satria fatatsika tsara fa miteny filamatra ny fitondrana de hoe lutte contre la corruption, bonne gouvernance, état de droit. Iza zay mitory fiarovana an'le lutte contre la corruption re lazaina fa déloyal, ka tsy marina zany fa zay mpanao corruption déloyal. Ohatran'izany le obligation de réserve, zany ke olona flotte zetra am 2015 efa roa taona latsaka zao flotte, inona moa ny réserve ao ataoko azanao, ka le fitorina zany tsy mitombona, ohatran'izany le izy. Ka le zavatra ataon'ny fanjakana de fantatra be zao fa mitady filambanina amle olona zay manao fitakina rehetra, izahay zay manao fitakina rehetrarehetra ny valiny demande d'explication. Ohatran'izany koa zany zao l'inspecteur généraux d'état anakiroa anaovana tsodraiko membre syndicat rehetrarehetra aeto zany amty fanjakana ty de fanjakambola gouvernemental vola, zay tsy voavidy vola rahono, zay tsy voavidy vola sambola, zay nge ny atao eto tsisy démocratie zany eto, tsisy fandaminana séparation de pouvoir zany eto, fa ny ao an-dapa ao te hibaiko ny rehetrarehetra, te hibaiko ny any amin'ny sénat, te hibaiko ny député, vodina daholo ny député, tsisy député zany ny SVM, tsisy tsy mahafantatra an'izany. Zao izy noho ny maleto ny fizarana vola milaza fa manana majorité parlementaire. Azanao ny olona tety de lisy fanohana ny Camille Vital, fanohana reny zao ny lasa sénateur SVM noho ninona, noho ny vola. Ny mpanao gazety, zay mpanao gazety taty amin'ny opposition rehetra zao voavidy vola de mangina. Ny mpitarika maramila, mpitarika syndicat, fonctionnaire ambony rehetrarehetra, zany vola daholo, zany fanjakana ny vola ty. Ka zay mahatonga anay miteny hoe aoka hitandrana atsika vahoaka malagasy, tena fa maty ve le fitiavan-tanindrazana ataontsika, tsika zay zanaka any MDRM, tsika zay zanaka mpitolona tamin'ny fahaleovan-tena, mitolona foana tsika de afokafokana ndray tsika am'izao fotoana zao hoe fanonganam-panjakana. Tsy fanonganam-panjakana ny nataony vahoaka malagasy hatramin'izay 72, 91, 2002, 2009 tolom-bahoaka ny natao fa ny mpitondra fanjakana no nanimba ny tolom-bahoaka. Ohatran'izany nataonareo ihany nge nataonareo mpitondra am'izao
na tonga ny tolombaoka tamin'ny 2009 ny esoe tsy tonga tamin'ny tanjona nisy azy ka lazaina fa ny tolombahoaka indray a tsy fanonganam-panjakana ny tolona ny vahoaka miantso atsika cadre fonctionnaire responsable aiza isika officier supérieur police judiciaire aiza atsika any amin'ny parquet any aiza atsika any amin'ny commissariat any aiza atsika any amin'ny officier ny gendarmerie aiza isika ze antenany vahoaka amin'ny conseil supérieur d'intégrité aiza atsika manoloana an'ity corruption d'état be tsy takona fenina dénonceny conseil des évêques dénonceny communauté internationale eto amitsika ary vao dénonceny secrétaire général des Nations Unies tamin'ny farany teo aiza nareo amin'ny conseil supérieur d'intégrité tsy hitanareo ve zao kolokolo be miopapana zao aiza tsika misamefinina ka tsy loha ve ravana ny conseil supérieur d'intégrité raha ohatra ka tsy hiteny manoloana zao zavatra zao fa izay mitory indray miady amin'ny kolokolo a no enjena lazaina fampanonga-panjakana ary za de mianantitrantitra tsy fanonganam-panjakana nataonay afo syndikaly fa ady amin'ny kolikoly fisamborana fitoriana ny mpanao kolikoly ka aza ovanareo ny zavatra takina zay tsy mitaky zany fanonganam-panjakana zany miafatra nay farany koa de ty tsy maintsy ho atsangana any amin'ny faritra ity afo syndikaly sy ity malagasy miady amin'ny kolikoly sy tsirarany ity ka noho izany zay ny atsonay an'ireo zanaky ny faritra rehetra zanaky ny faritra nomony atao Tananarivo mba mifanatona nareo mba niangavy nareo ifanatona aminay handaminatsika ny fidinana any amin'ny faritra mba hanamorana ny fidinana any amin'ny faritra mba ahafantarana namana rehetrarehetra miantso anareo iny arana anareo anareo diaspora any an-dafy mba miangavy anareo mba mifandray aminay fa tsara tsika mifanoana fa maty ny tanindrazantsika noho nireo mpanao kolikoly noho ny mafia gasy maty ny tanindrazantsika fa de eritreretina no vidina vola de raha oraonana daholy n'olona rehetrarehetra zay nitaky ny siny marina sy ny rariny fa tadiavina ny tsy maty manota majoro am'ty firenentsika ty zay zany no mahafatra ty nampitana fa de manatena ny fifandraisatsika na nareo avy any an-dafy na atsika zanaky ny faritra mba hifandray aminay am'izao zavatra atao zao